ny olombo antso miatrika ny fanaovana ny asa n'Andriamanitra. Fandarana izay mbola mahafaly antsika nanolotra izany amin'ny anaran'ny fifilana ny firaisany fifoatrana loteranina eto Madagasikara. Manahoana tokoa ry havana ny amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Ny fanaovana ny asan'Andriamanitra, asa izay natokan'Andriamanitra ho an'izay mino izany sady voafidin'Andriamanitra raha teo. Hoy Jesosy: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ahy, ny asa ataoko no hataony koa, ary hanao asa lehibe noho izany aza izy, satria izaho mankany amin'ny iray. Jeremia 5:12-2. Ary miaraka amin'izany, tsy ianareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo ka nanindry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba hahareta ny vokatrareo, mba omeny ray anareo izay rehetra angatareo amin'ny anarako na inona, hoy Jesosy. Jeremia 5:12-4. Koa dia tanteraka araka izany ny teny fikasana sady faminaniana izay nomeny Jesosy, fa nomeny tamin'ny alalan'ireo mpanompony Ray aman-dreny Toblebe, Neny Ravelonjanahary, Ray aman-dreny Toblebe Manolotrony, i dada torako Jean Daniel, Ray aman-dreny Toblebe Farimena. Teny izay milaza fa avy eto Madagasikara no iposahan'ny fahazavana lehibe izay hipakatra any amin'ny faran'ny tany, ary Madagasikara dia fobe ny asa fitoriana filazantsara manerana izao tontolo izao. Ary dia iaraha mahita tokoa ankehitriny ny fahalinan'ny olona izay pijery ny site web na site internet sy ny fahatongavandreo vahiny tia mantatra mivantana ny asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fifoazam-panahy eto Madagasikara sy ny momba ireo ray aman-dreny-pifoazana, indrindra manokana momba ny mama na i mama ny lava ho izy. Ary ny tenin'Andriamanitra sy ny momba ny fifoazana dia maneran-tany amin'ny alalan'ny radio Teny Fiainana 104.2, ny teny fikasana ho an'ny firenena. Izany dia ny teny izay nomeny Jesosy tamin'ny alalan'ny mpanompony Ray aman-drenitsika, araka ny voasoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo: mitsangana miazava, fa tonga ny fahazavanao, ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao, fa indro ny haizina manarona ny tany ary ny haizim-pinto manarona ny firenena. Fa aminy kosa no iposahan'i Jehova, ary aminao no ny voninahiny, ary ny firenena manatona ny fahazavanao, ary ny mpanjaka mankeo amin'ny famirapiratany fiposahanao. Isaia 40:1-3. Misy ny amin'izany ny fototra izay manorina na anoreno an'Andriamanitra ny teny fikasany dia ny fanekena masina izay nataony amin'ny mpanompony. Hoy Jesosy tamin'ny iray raraisitsika: ohatra io, izay rehetra ao izy dia anao, ary izay rehetra anao dia ahy. Jeremia 7:20-20. Ny fidikan'izany dia araka ny teny manao hoe: ekeko Jesosy izay rehetra ampanaovinao ahy, ary matoky aho fa tsy ho lavinao izay angatahako aminao. Koa ny fanekena izay ny fanaovana raha ny marina dia midika ho firaisana antoka. Izaho manao ny asa ampanaovan'Andriamanitra, ary izy koa miahy ny momba sy izay rehetra angatahako aminy. Manaraka izany, misy ny fenitra tokony ho tandrovina ny amin'ity hoe fahatanteran'ny teny fikasana sy ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Hoy Paoly Apôstôly ny Jentilisy: fa tsy sahy ho lazaina izay zavatra tsy nampanaovan'i Kristy ahy, na tamin'ny teny na tamin'ny asa, mba hampanaiky ny Jentilisy. Romana 10:20-20. Zany hoe, na ho amin'ny fitorinany filazantsara ho an'ny Jentilisa tokoa aza no nanendren'Andriamanitra ny Paoly, dia tsy nandeha tamin'ny herin'ny tenany izy. Ny atao rehefa zany dia miaro ny tena, miambina ny tena, mba tsy ho tratry ny fakapanahy, andeha irery na hiasa irery amin'ny fahatoky-tena. Dia mazava ny tenin'ny Paoly manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo: tsy mihambo hanana fahaleovana avy aminay, hevitra na amin'inona na amin'inona izahay, fa ny fahaleovanay dia avy amin'Andriamanitra izay efa fahaleoanay koa ho mpanompo. Koretiana 2:3-5. Koa ny mpanompo Jesosy dia tsy lehibe nohon'ny Tompo, na ny iraka nohon'ny maniraka azy. Jeremia 19:1-21. Ny fakapanahy voalohany tokoa izay lefa nidevoly amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay vao antsony dia ny fatoky-tena. Ary fatoky-tena noho ny fiantsona na ny fanendrena izay nataon'ny Tompo taminy ho amin'ny fanompona. Ary miaraka amin'izany
dia ny fahefana na toeram-pahefana izay tsy misaraka amin'ny fanompona. Ny fahendren'ny Davida mpanjaka sy antony fandraisen'ny raha teo rehefa havalony dia izy naka hatrany ny hevitry ny tompo tamin'ny alalan'ny atana mpaminany mialohan'ny androsoany hiady eny na dia nekena aza ho mpaminany sy mpisorona mpivavaka izy amin'ny mahafanjaka-pisorona azy. Araka izany dia misy ny fandrikana izay mety mahazo tokoa izay rehetra manao ny asan'Andriamanitra. Tondrotsika teo ny fahatokitena, mahatoky ny fahalalana, ny fahazarana, ny traikefananana sy ny toy izany, hany ka tsy ampivavaka na ampifiraisana amin'ny tompo. Leo i Paoly apôstôly manompo amin'ny havoazam-panahy isika fa tsy amin'ny hay ilantsoratra. Romana 7:1. Tenin'Andriamanitra izay mifanaraka amin'ny voalazany manao hoe ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Romana 2:2. Nefitra izany, tandremo ny fahamaizana, tandremo ny tsy fahamarinana, tandremo ny fieremana, tandremo ny toetra ny adama ela rehetra, zany hoe lay mahampanota. Ny mpanompon'Andriamanitra mahatoky kosa dia na hoe tsy haiko ny manao asan'Andriamanitra tsy miaraka amin'i Jesosy. Toky izany nefa fiarovana ny lehibe koa mba ho fanaterana raha teo ny tenin'i Jesosy manao hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona. Jaona 5:15. Misy mantsy izay miteny hoe mandeha ho azy ny asa sy ny zavatra rehetra rehefa Jesosy no nanendry ahy. Kanefa izay indrindra no voamaika tokony hamailo sy hilofosana amin'ny vavaka, ny fandiniana tsara, ny famantarana izay tena hevitr'Andriamanitra sy ny fanekena ny lalana izay tariny fanahy masina. Lazaina hoe lalana sitrapon'Andriamanitra. Ny lafiny ray amin'izany dia ny famantarana ny tena, dia ny hoe izaho zany araka ny teny Paoly manao hoe dinio ny tena nareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsia. Koretiana 2:15. Ary miaraka amin'izay koa ny fiambenana ny manodidina, ny tontolo manodidina ny olona izay mifandray sy anto mety mahatonga tokoa ny fakapanahy. Ary dia izany no natonga ny Jaona apôstôly iteny ianao hoe amin'ny anaran'ny tompo ry malala aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra na tsia, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasa any amin'izao tontolo izao. Jaona 1:4. Ary izy ireny dia tsy misy toerana le miditra anaty fiangonana, eny miditra raha azony atao aty amin'ny fifoazana. Fa nohony amin'izany hafatra izany indrindra no nampitandreman'ny Paoly apôstôly ireo Galatianina manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ny amin'ireo raha lasa sandoka mampidirana misokosoko mitandremany aminy, izay miditra manginginy ny safiny fahafahantsika izay ananantsika amin'ny Kristy Jesosy mba hanandevozany antsika. Sarotra izany. Galatianina 2:4. Rehefa izany dia oka hazava fa zavatra iray ny mahazo ny teny fikasana avy amin'ny tompo, fa zavatra hafa koa ny manatanteraka izany sy ny haretana amin'izany, ary zavatra sy antony izay izahan' Jesosy toetra ny olona izany, raha miray aminy tokoa izy, miaraka aminy tokoa izy, mankatoa azy tokoa izy, miankina aminy tokoa izy, ary manaraka izay tariny fanahy masina azy na mandesa sanatria mivoy samirery araka ny sitrapony. Mazava ny fanambaran'ny Paoly apôstôly ho an'ny Filipianina sady ho antsika piny koa manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony. Filipianina 2:4. Izy no manao izany fa tsy izaho zay nanaiky ho mpanompony. Rehefa izany mitaky fanamasinana na ny asa na ny mpiasa ny asan'Andriamanitra. Ilaina izany amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Izany dia amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka araka ny Timoty 1:5. Hamasinina ny zavatra rehetra izay raisina amin'ny fisaorana i Paoly amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka. Ny tenin'Andriamanitra fototra iorenan'ny asan'Andriamanitra rehetra no sady jiro izay mitsilo ny lalakare antsika ary hery izay manohana antsika mba hatanteraka izay tena asan'Andriamanitra izay vao tena voatendriny. Fa ny tenin'Andriamanitra no iasan'ny fananan'Andriamanitra mba hampianatra, hananatra, hanoro lalana antsika mpiasan'Andriamanitra na mpanompon'Andriamanitra
no mampahery ny finoantsika entsika hanaovana ny asan'Andriamanitra tokoa dia araka ny voasoratra hoe amin'ny anaran'i Jesosy izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoako fampianarana ho fandraisan-dahatra ho fanitsiana izay diso ho fitaizana amin'ny fahamarinana mba ho tanteraka ny orin'Andriamanitra ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Timoty faharoa toko fahatelo andiny fa enina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo dia ny asa zay fa noman'ny tompo zany asa tsara zany. Ny vavaka manaraka izay tsy misy saraka amin'ny tenin'Andriamanitra sehatra ifandraisantsika mivantana amin'ny tompo sady fiomboana-panahy ary feny firaisantsika antoka amin'i Jesosy zany. Dia araka ny tenin' Jesosy manao hoe izaho ny voaloboka ianareo ny sampany izay miray amiko ary zaho aminy dia mamoa be izy fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona raha misy tsy miray amiko dia rina eny velany tahaka ny sampana izy ka malazo ary angonina izy ka atsipy ao anaty afo dia ho may. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angataho zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Izany no ankalazana ny raiko mba hamoazanareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Jaona toko 5:15 ka hatramin'ny 19. Andeha ho fehezitsika ity fampitana ny hafatra avy amin'ny fampianarany ray aman-dreny momba ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Ireto araka izany no toetra zay ankasitrahan'i Jesosy sy tsy ankasitrahany raha manao ny asany ary dia noho ny fotoana dia santinany no raisitsika any amin'izany. Voalohany dia ny fiazonana ny teny zay nomena. Dia araka ny baiko zay men Jesosy manao hoe aoka ny teninareo eny tsia fa zay mihoatra noho izany dia avy amin'ny ratsy na ilay ratsy de ny devolo izany. Matitoko 5:7. Fa Jesosy tsy mba mamila fila. Araka ny teny manao hoe fa Andriamanitra tsy hanome rariny ny olom-boafidiny va zay mitaraina amin'ny andro manalina ary moa hitaredretra va izy. Lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy araka ny Luka 7:17 ary noho izany tsy tiany Jesosy ny mamila fila sy filafolaina. Manaraka izany toetra kahasitrahan'i Jesosy manetry tena dia tahaka azy fa tsy ny mirehare sanatria fa ny fireharehana io no poizina mahery indrindra zay ampiasain'ny devoly mba hanombana sy hanafoanana ny asan'Andriamanitra dia ny asan'ny fanahy masina amin'ny fifoazana koa zany. Ny miaina sy manao ny asa miaraka amin'izany amin'ny fiainam-pibebahana sy ny fanavaozana izany no ilaitsika, izany no fototry ny fampianarana fa tsy ny fahazarana na fanaovana asa amin'ny fahazarana hoe firy-taona no efa nampiandry sy ny toy izany. Tsy tiany Jesosy ny miasa amin'ny heri-tonta koa dia ilaina ny hanavaozan'Andriamanitra ny saina mampanahy ary hanavaozana zany mandrakariva sy hanavaozantsika koa isan'andro ny fanoratenantsika tsy tapaka mba hamboary ny tompo isika ary afaka hanao ny asany tokoa. Ny manaraka izany toetra kasitrahan'Andriamanitra ny fandavatena satria asan'ny fitiavan'i Kristy manery ny fotsika ny manao ny asan'Andriamanitra indrindra amin'ny alalany fifoazam-panahy. Asa pitiavana fa tsy ny fitiavatena sanatria no mibaiko zany fa ny fitiavatena dia mitady ny azy ihany ka manao ny asan'Andriamanitra ho fitaovana tanteraka tombontsoa manokana ara-nofo araka ny tenin'ny Paoly hoe manompo ny kibony izy ary ny kibony nataony Andriamanitra. Rafeziny zany tiao Jesosy zay ny antso azony ny teny fitiasana zay nomeny ary mitandrema amin'ny fanaovana ny asa zay ampanoviny mba ho asan-kasitrahany ary omeny voninahitra tokoa dia tanteraka araka ny teny hoe izaho mombanao. Rehefa zany dia mamokatra tokoa ny mpanompon'Andriamanitra zay miray amin'ny tompo. Ny mpiasa mamokatra dia izay mandeha sy manao araka ny sitrapon'Andriamanitra, izay mazoto mitady ny tompo sy mitady ny firaisana antoka aminy. Ny mpanompo izay mikendry ny ampandroso sy anitatra ny ambadain'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny asa fitoriana ny teny fampitana ny afatr'Andriamanitra tokoa amin'ny fomba marina sy ny fanaovana ny asa amin'ny tahotra sy ny ovitra. Ny mpanompo ankasitrahana sady mamokatra dia izay mikatsaka ny tavan'Andriamanitra tsy tapaka sady miady varotra amin'i Jesosy mba izy ny miasa hanao ny zavatra rehetra ka haneho ny voninahiny izy ary dia mahay manome voninahitra ny tompo mandrakariva izany mpanompo zany. Ny nahavitan'i Jesosy ny asany
dia izy nazoto nytokana nidinika tamin'ny rainy na ny rainy tolo-keviny amin'izay tokony ataony, ary niazo na raha teo ny fanekena zay nataony taminy, araka ny tena manao hoe ny haniko dia ny manao ny sitrapondry zay naneraka ahy sy ny mahavita ny asany. Jaona 4:4-7, ary dia nolazainy Jesosy tokoa hoe aizaho ihany izy dia tsy mahay manao na inona na inona, araka izay reko no hitsarako, ary marina ny fitsarako fa tsy mitady ny sitrapoko aho, fa ny sitrapondry zay naneraka ahy dia ny ray zany. Araka izany mametoky ho antsika Jesosy. Raha misy olona manompo amo izy dia ankalaza azy ny ray, tsy manompo ny tenany fa manompo ny tompo. Jaona 2:1-2 dia hoy Paoly apôstôly, koa amin'izany rahalahy malalako dia miorena tsara, aza miova ary maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Korintianina 1:5-7 dia ho voninahitran'Andriamanitra irery ihany izany, ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zay tompo misonontsika sy mpanefa azy, ary tompo manapaka ny mpanompon'Andriamanitra sy ny asany rehetra hatramin'izao mandrakizay. Amen. Ianareo mitidiani, maisamo mitidianareo, Ua mitsurungi tumbandani, annabarasi anandateu, Minituri annikasariti, Minituri makahatuki, Diamante annisau kallasau ciambara, Perunate sossi tuntuna. Ante sosse tuntununanengi, Tabucari ane fonnace unpunifika sani sakineni, Iwatanya tani nuwateu, Minituri annikasariti, Mituri jimantuti, Manahanati, Diamante annisau kallasau ciambara, Elunate sossi tuntuna. Sendra lallana mihiri, asaki vitanu nyansuna, Kristi lai pandakanun nipidi, ande ananyasa tanterau, Minituri annikasariti, Mituri jimantuti, Manahanati, Diamante annisau kallasau ciambara, Perunate sossi tuntuna. Dia masutuka mandehana, Tukilehi benumeana, Unana ni mahere numitana, Perunate sossi tuntuna. Minituri annikasariti, Mituri jimantuti, Manahanati, Diamante annisau kallasau ciambara,